Raha trafika nadingadingana olona anankitelo no nahiditra amponja ary isan'ireo ny député nalalava teo aloha Andriamatoa Jaosera Irene izay efa tsy député intsony moa izany amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika raha député analalava sy ny resaka fitrandrahana dingadingana ny ompanantsika ato anatin'ny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny vidintsoloka nahitana fidinana 400 ariary ny lasantsy ary 700 ariary ny gasoil. Nahomby ny fifandresen-dahatra izay notariny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina niaraka tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Natomboka tamin'iny andro ny afaka omaly alina iny ny fampararahana ny mahakasika ny vidintsoloka izay tena izy ka tsy fiakarana araky ny fanahininy maro no nitranga fa nifanositra tamin'izany. Nahitana fienana 400 ariary ny lasantsy ka lasa 750 ariary ny litatra iray ary nisy fidinana 700 ariary ny gasoil ka lasa nihena 770 ariary ny iray litatra. Tsy nihetsika kosa ny any solika fandresitra. Ny fanandrify indrindra tamin'ny fidinan'ny vidintsoloka teo amin'ny tsena iraisam-pirenena no nanaovana ny fifandresen-dahatra ka nanampy tamin'ny fahazahoana ity vokatra ity. Tsy hivana fa efa tamin'ny 1 Jolay 2024 no nihetsika farany ny vidintsoloka. Anisan'ireo masotsivana hamaritana an'ireo vidintsoloka ao Madagasikara ny vidiny any am-potony, ny sandam-bola malagasy ary ny fivoarany sara-pitaterana an-dranomasina. Araka izany dia tsy araky ny izay voalazan'ireo mpanohitra ny fitondrana izay mijoro ankehitriny ny fiakarana eo amin'ny resaka vidintsoloka izay fa lasa izao nahitana fienana izao. Midika izany fa efa miezaky ny manao aintso zavatra ny mpitondra amin'izao ankehitriny izao mba hitadiavam-baholana mba hahatonga ny fitonina izay misy eo amin'ny vahoaka sy ny fiainana andavanandro izay tsy mitsahatra mitaraina tato ato zay no ny hafitsoko ny hasarotany mitady vola sy ny hamafy ny fiainana. Raha izay ny fidinana teo amin'ny vidintsoloka izay aingane ihany koa mba hidina toraka izany ny eo amin'ny resaky ny vidim-bary izay tena mampitaraina ny maro tato ato zay satria mantsy io vidim-bary io dia tsy mitsahatra niakatra foana tato ato zay ary tsy vitsy amin'ny malagasy no efa tsy afaka misitraka an'izany misakafo telo isan'andro izany intsony amin'izao ankehitriny izao no izay fiakaran'ny vidim-bary izay. Ka andrasantsika ihany koa izany ny hisiny fidinana eo amin'izay vidim-bary izay araky ny efa nampanantenay ny filoham-pirenena tamin'ny kabariny farany teo iny ny eo amin'izay resaka vidim-bary izay tsy maintsy ahitana fienana atsoatsy hoy ny nambarany hatrany. Ndao amin'izay ho resantsika ny mahakasika na trafika na dingadingana izay olona telo no nahiditra amponja ary isan'izany ny député nalalava teo aloha Andriamatoa Jaosera Irene izay tena tompon'antoka tao anatin'izany trafika na dingadingana sy fitrandrahana dingadingana tsy ara-dalàna izany araky ny vaovao izay miely etsiroa amin'izao ankehitriny izao. Olona telo no nahiditra amponja Vonjomaika eny Antanimora tamin'iny andro ny alakamisy alina iny. Ny mahakasika ilay raha trafika na dingadingana no anton'izany ary isan'ireo ny député nalalava teo aloha Andriamatoa Jaosera Irene izay isany tafiditra any amponjany Antanimora amin'izao ankehitriny izao. Eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana na ny paky ihany koa ny vehivavy iray izay voampanga tao anatin'izany rehetra izany. Vesatra 5 no ny ampangana azy ireo dia ny fitrandrahana tsy ara-dalàna
sy fitaterana harenan-dranomasina tsy misy fahazahoan-dalana amin'ny andro alina, fanamparam-pahefana, fahazoana tombotsoa amin'ny fanamparam-pahefana, ahiahy amin'ny fanaovana kolikoly ary fanodikodinana fitaovam-panjakana. Tsy ahivana fa nakarina ao an-drenivohitra izy ireo ka nisampana misahana ny fikarohana ny fandikan-keloka na DPJ any zandary tetsy amin'ny tobo Ratsimandrava no nanao ny famotorana. Nisy ihany koa ny fidinan'ireo mpitandro ny filaminana tany amin'ny toerana nakana ireo hazan-dranomasina ireo ka nilesoka azo tsoahina amin'izany rehetra izany dia toy izao manaraka izao. Fony mbola teo amin'ny fitondranana i Andriamatoa Josera Irene, izany hoe fonizy mbola solombavambahoaka dia tsy nisy izao fidinana ifotony nanaovana fikarohana amin'izay fitrandrahana tsy ara-dalàna nataon'izy ireo zay, na dia efa fantatry ny maro aza izany fitrandrahana nataon'izy ireo zany. Ankehitriny anefany efa tsy eo amin'ny fitondrana intsony ny lehilahy ka izao amin'izay tratra an'izay fidinana teny fotony ary izao niditra amponja vonjomaika eny an-tanimora izao noho izay raharaha fitrandrahana harem-pirenena tsy ara-dalàna izay no antony tena iampangana azy sy ny fanaovana trafikana dingadingana izay. Rehefa mbola eo amin'ny fitondrana ny olona iray na dia manao ny tsy mety aza matetika tsy dia hita loatra izay tena fidinana ifotony amin'ny fanadihadiana atao azy zay satria tsy vitsy amin'ireo olona izay manana fahefana ireo no manampatra an'izay fahefana izay ka maro ny matahotra azy amin'izay fananany fahefana izay ary lasa manararaotra izy ireo amin'izay fanaovana abus de pouvoir isan-karazany izay noho ny amin'ny maha olona manam-pahefana azy ireo izay mandritra izay fitondran'izy ireo izay. Ka rehefa miala eo amin'ny toerana eo amin'izay rehefa aveo dia raikitra amin'izay ny ankisambotra tahaka an'izao nanjo any depute Nanalalava teo aloha ity. Izany hoe zary lasa ataon'ireo sasany izay efa zatra lalandrinina fialokalofana ny ao ambadika an'ilay immunité parlementaire izay ananan'izy ireo mandritra ny fotoana izay mahasombam-bahoaka azy ireo izay, satria mandritra iny fotoana iny mantsy dia tsy azo samborina izy ireo ary eo indrindra no mahatonga azy ireo manararaotra manao an'izay rehetra tian'izy ireo atao amin'ny fanangonan-karena isan-karazany. Fa tadidio anefa misy farany daholo ny zavatra rehetra atao satria tsy vitsy amin'ireo olona izay mbola manam-pahefana amin'izao ankehitriny izao dia mihevy tena fa ambonin'ny lalàna avokoa. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsaro voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.